Ny tombo ireo profo manamafy ny antota taratasy fitoriana napetraka ireo olon-tsotra teny anivon'ny CES androany, fitoriana izay mahakasika kandida manokana tohanan'ny mpitondra ankehitriny. Mahatsiaro tena ho fitaovana politika andreo mpitondra sy mpitantana teto amin'ny firenena fotsiny ihany ireo ray aman-dreny ara-drazana, nilaza ny hiditra an-tsehatra andray anjara amin'ny fampihavanana miainga avy ny fotony izy ireo androany. 5 no maty, polisy 2 no tsy hita popoka, manjaka ny tsy fandriampahalemana ny manja. Dalo 50 lahy mpangala trombo no nanao fanafiana amin'ny tapedina ny zoma lasa teo tany an-toerana. Azo farany, vehivavy iray no maty, olona 7 marary mafy vokatry ny fihinanana henana tsantsa izay azon'ny mpanjony tao amin'ny fokotany Mahasoa, commune Ampasimbe, distrikany Fenerive Est. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy aharitra hatramin'ny farany. Ira maitso fifaninana-kira momba ny fiarovana ny tontolo iainana eto amin'ny faritra Analamanga, karakaray ny cercle germano malagasy sy ny GIZ. Mamorona irairay amin'ny teny malagasy ofisialy, tsy mihoatra ny 10 minitra, mitondra hafatra momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Misokatra ho an'ireo rehetra tsy mbola matianina, tsy misy fetra-taona, isy loka ho zaraina. Farafametrahana ny sangan'asa ao amin'ny cercle germano malagasy Analakely ny zoma fa 12 ny volana novambra amin'ny 4 arivo. Tontolo lavraro fahatsiarovana andreo lalan'andro. Te azo trano ampilaminatsaina ve ianao? Nataonao mihitsy sy tolotry ny Analogity, trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara amin'ny vidiny tena mirary. Misy efitra 3 na 4 arak'izay ilainao any an-dranomanilatra Tsirabe. Taravideny-zao sahady angeny hankantony rehefa ho fenonao fanaka rasa tanana no avinao. Tatsoa ny laharana 032 05 910 56 na midira ao amin'ny tranokala analogue.amg. Andao hiara-norina ny tanànantsika. Fleury, le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Tiwela. Aterina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga tao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity indray isika asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany ny tontolo ara-politika hatrany no malaza amin'izao fotoana izao indrindra tao aorian'ny fahavitany ny fifidianana tamin'ny 2020 ny volana oktobra lasa teo taorian'ny vaovao omaly izay navoaka ny gazeta Le Monde sy noviziny onjapeo RFI ka nahafantarana ny fanohanany ny filohan'ny teteza mita ny kandida Ira Rajoelinarimampianina Denis indray androany ny olon-tsotra nametraka ny antota taratasy faminona ireo profo samihafa mitory ny kandida Ira Rajoelinarimampianina tetsy amin'ny CES. Nisy ihany koa ireo nangataka ny antsoina hoe audience publique ahafahan'ireo manohana ny heviny manoloana ity fitsarana manokana ity. Rahantsika ny fanadidina sy ny antsipiriana mahakasika izay. Ny tombondray ny pirofo manamafy andreo rekety 400 voaran'ny CES ankehitriny. Hatramin'ny andro amin'ny maraina, nisy ny olon-tsotra nametraka antota taratasy fanampiny rehefa nandre ny vaovao omaly novoizin'ny RFI sy navoaka ny gazety Le Monde. Nilaza ny zava-misy tsy fantabahoaka tao an-damosiny ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ohatra iray no voarain'ny mpanao gazety ity napetraka tamin'ny 7 ora maraina androany ity, mampatsiahy ny voalazana lalàna sy ny karazana aveu nataon'ny filohan'ny teteza mita
fa nanoana ny kandida iray. Vokatra izany, nisy ireo izay nanana mpisolo vava no nangataka mihitsy ny antsoina hoe audience publique tamin'ity fitsarana manokana momba fifidianana ity mba ahafahan'izy ireo manazava manoloana ny fitsarana ny antota-taratasin'izy ireo araky ny voalazan'ny lalàna fangatana izay mbola iandrasam-baliny any amin'ny CES. Ankoatra ireo zava-misy ireo, nisy ihany koa ny nanatitra fanampirofo tamin'ireo rekety izay efa napetraka ny alohan'ny 4 novambra ka isan'izany ireo nahatsiaro ho niaran'ny tsindrazolena sy ny fanaparam-pahefana noho ny resaka fifidianana. Isan'izany nanjo ny mpiasa ministera ny fanabeazam-pirenena 3 izay tratran'ny famindra-toerana Tery-Vaimanta rehefa tsy nanaiky ny nanaraka ny baikony chef Cisco anohana ny era Jonary Mampianina. Amin'ny maolo-pirenena dia nanohana kandida hafa ankoatra ny kandida mpanjakana izy ireo ary nanao fampelezan-kevitra ary araka ireto fitarainana sy pirofony antizy ireo ireto dia niteraka fifamaliana tamin'ny chef Cisco izany rehefa nahazo ny 3.5 isanjato ny vaty manan-kery ny kandida iray izay nitoanan'ireto mpitory ireto ka natonga nyty farana nanao Tery-Vaimanta ny famindra-toerana azy ireo na dia tsy ao anatin'ny fahefan'ny chef Cisco azy izany ary nivoaka io didim-pitondrana famindra-toerana io na dia misy ny tsy fahatomombanana maro manoloana ny lalàna azy. Ny chef Cisco izay tsy manam-pahefana mindra-toerana akoatra ny tolo-kevitra na proposition d'affectation ampahany ihany ireo raha ny pirofona ny pièce sy ny requête voarain'ny CES saingy apahany ahafahana mahita taratra ny tsindry ny seho sy ny ainandreo mpiasa mpanjakana tany fotony nandritra sy ny teo alohan'ny fotoam-pifidianana. Mahakasika ity resabe eto amin'ny firenena ity indrindra ankehitriny dia manambahiny isika eto anivon'ny fampahalalam-baovao Ramatoa Saondra Rabenarivo mpikambana sy amin'ny fiarahamonim-pirenena no mahay mpahay lalàna ihany koa. Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao Nicole Deve sy Nicole FM. Miarabanao ihany koa. Fantaniana voalohany Ramatoa Saondra Rabenarivo adihevitra be ankehitriny ny hoe filoham-panjakana am-perinasa manohana kandida iray mety manahoana araky ny lalàna ny hevitra mahakasika izay. Zavatra roa aloha voalazan'ny lalàna. Ny lalàna voalohany dia ny loi 2011-014 izay napiditra ny feuille de route na tondrozotra tao anatin'ny lalàntsika eto Madagasikara. Izy io dia mazava tsara ao amin'ny andininy 15 hoe ny filohan'ny tetezamita dia tsy maintsy neutre, tsy momba ny ato na ny arozany mandritra ny tetezamita ary indrindra fa mandritra ny fifidianana. Ary ny faharoa manarak'izay ny ao anatin'ny code électoral antsika zany lalàna amin'ny feny fifidianana dia misy principe général izay milaza fa tsy maintsy neutre ny administration ary rehefa tsy maka ny atsy na ny arozany ny fanjakana na ny manam-pahefana ara-politika dia tsy mahazo izy zany manao propagandy na tsy mahazo mampiasa izy ny fananam-panjakana amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra sy propagandy sy ny torak'izany. Ka raha izay lalàna anankiroa izay no jerena dia ny filohan'ny tetezamita mety manana ny tiany izy mazava ho azy amin'ilay kandida anankiroa izay hiakatra deuxième tour fa tsy mahazo kosa izy amin'ny fomba mavitrika mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra sy ny propagandy anohana n'iny kandida iny. Izany hoe nisy didim-panjakana moa nivoaka farany hoe afaka manatrika, afaka mijery sy manaraka kandida fa tsy afaka mandray fitenenana kosa ny olom-panjakana ambony. Aza hoe izany mety firafitra raha arak'ilay lalàna ny soro-dalana andiny 15 no azavainao teo. Izany hoe hitako manahirana ihany izay didim-panjakana izay satria décret izy io ary ny décret tsy afaka manova ny lalàna. Décret nivoaka tamin'ny volana Août izy io hoe mahazo manatrika tokoa ny fampielezan-kevitra ny manam-pahefana ara-politika fa tsy mahazo izy mandray fitenenana ary ny fijeriko an'izay dia mandika ny lalàna zany raha tena izy dia tsy tokony azo atao izay. Ia, sahiran-tsaina ihany ny malagasy mahakasika an'ireo fahomby vaovao. Inona zany mety tsara hitranga raha toa ka misy izay hoe fanohanana ny filohan'ny tetezamita hita izy manaraka eny na tsy mandray fitenenana satria mety tsy voalaza ihany koa hoe misy ny sazy mahakasika izay. Sy mifandraika amin'izay moa zany. Raha tena tsorina aloha marina dia ataoko fa mahafantatra tsara ny zavatra ao anaty lalàna izy ary ny lalàna hita fa misy tsy fifandraisany tsara zany amin'ilay ao anatin'ny tetezamita sy ao anatin'ny code électoral antsika. Raha tsy tao anatin'ny tetezamita tsika dia azon'ny filoham-pirenena izay petraka zany mampahefana zany ny manohana an'izay kandidatiny raha ohatra ka tsy tao anaty tetezamita tsika fa amin'ilay izy situation spéciale zany amin'ilay tetezamita zany manahirana ary ataoko fa mahafantatra an'izany izy. Lalàna koa zany dia tsy misy fepetra ahafahana manasazy azy
sarotra be zany ny anasazy an'ilay candidat zay mahazo ny fanohanan'ny filohan'ny tetezamita fa tsika vahoaka kosa dia tokony hafantatra hoe arak'izay nilazaiko izay a etsy andininy a tsy tokony aka mihitsy izy zany a tsy partisan mihitsy izy a na ho an'ny ray na ho an'ny aroa dia etsy anatin'ny code électoral tokony ho neutre ny administration tokony tsy misy propagandy tsisy fanohanana amin'ny fampelezan-kevitra mihitsy zany avy any aminy ka noho izany a anjarantsika mpifidy ny mijery hoe hotoanantsika ve sa tsy hotoanantsika ny olona zay ifahita sahady fa tsy manara-talàna. Manoloana izay indrindra tompoko inona ary mety anjaran'ny CES manoloana an'ireo requête be da be 400 mora nazavain'ny filohan'ity andrim-panjakana ity ny eo ampelantanany miampy any koa ireo avy any amin'ny positra sy ity vaovao farany zay vao tamin'ny asabotsy teo moa zany no ahafantarana azy. Raha ny tantara aloha nijerena tany amin'ny HCC taloha ny zavatra tena nataony HCC ary afaka ataon'ny CES amin'ity indray mitoraka ity dia manafoana an'ilay latsabato any amin'ny bureau de vote zay nahitana fa nisy tsy nety ny annulation zany an'ilay vote ka mety hiova zany ny isam-bato azon'ny candidat tsirairay avy ary hiova ny pourcentage raha ohatra izy zany ka manafoana anireny résultat reny. Afaka koa ny CES ny midisqualifier candidat fa io zany sarosarotra kokoa satria ny lalàna dia mifehy an'io ihany hoe tsy maintsy autorité politique les candidats mihitsy zany no nandika ny lalàna zay izy afaka disqualifiena ka hitako hoe sarosarotra ny anaprofo an'izay charge de la preuve zany ambony be ary mbola tsy fahita teto amintsika zany hoe nisy candidat ny disqualifiena. Le charge de la preuve zay mety manahoana ny firafitra sy ny angezany zany vao afaka misy an'izay hoe mety hoe disqualification zany hoe mavesatra be zany ny tsy maintsy mitondra proof ianao nefa ny ianao zany raha olon-tsotra dia raha ny lalàna zany jerena raha olon-tsotra ianao dia ny proof ao anatin'ny bureau de vote misy anao ihany no afaka entinao. Raha candidat ianao dia any amin'ny circonscription rehetrarehetra zay mikasika anao zany ka ny candidat zany no afaka nany délégué no afaka mitondra proof fa sarotra be araka ny hitantsika hitondra proof ho ana 20 000 bureau de vote eto Madagasikara. Isaranao ary matosa Ondrarabenarivo mitondra ny antsipiriany sy ny fanazavana araka ny lalàna mahakasika ny vaovao farany moa zay nitranga tato anatin'ny farany herinandro. Saotra nareo. Ya, tetika politika hafa nanambarana paibe masy ny filohan'ny tetezamita tamin'ny gazety mpiseho isanandro iray hafa ihany koa taty France Le Monde fa anohana ny mbola anohana ny candidat Hera Joanary manana ny fijeriny mahakasika izay ihany koa ny olon-tsotra mety ny sasany tsy mety kosa hoy ny akamaroan'ny olona raha tsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Fahafantarako azy le voalazan'ny tondrozotra aloha tsy azony atao reny fa tsy fantatra hoe mbola manan-kery ve le tondrozotra dia fanontaniana petrako zany hoe iza moa zany manan-kery le constitution ny 3e république sa ny constitution ny 4e république sa ny tondrozotra zay ny fanontaniana petrako. Voalaza ny code électoral voalaza ny tondrozotra fa ohatrany be dia be le andin'ny lalàna tsy nahajaina moa hatrany am-boalohany dia tsy fantatra tsony hoe iza no hajaina ny lalàna iza no tsy hajaina. Izy mbola filohan'ny tetezamita olom-panjakana fa Andriamatora Valomanana tsy olom-panjakana tsony tsy tokony hanohana candidat zany filohan'ny tetezamita atsika raha nisy zay fanohana zay dia tokony samy izy ihany fanao ambadika zany hoe tokony fifanarahana miafina natao fa tsy apaibe maso ohatsy ireny. Ny fahitako an'izao zany dia satria raha Valomanana manohana ny anankiray dia mba hoeti-pody ery hoe ahoana koa zay tsy anohana mba manjary tsy mitovy ny lanjany dia mba hosiny adala hoe za tsy mahafantatra na mety na tsy mety fa amin'ny maha-olon-tsotra fotsiny dia ny anankiray manohana dia zokely anankiray hoe za koa tsy anohana mba hoeti-pody amiko zany mba mitovitovy le ina moa filazantsika an'izany le hoe le chance atao mitovitovy fa tsy le raiky io samy manana matanjaka be dia le ray tsy manana. Ny namanteny ndraiky ny samy hafa ry président ndray tsy président afaka manohana olona fotsiny le tsy président fa président tegna andraikitra hafa mihitsy zay ka raha mety sarotra ihany hoe izy anohana tsy tokony anohana raha président na tsy sarotra be zay fa anjara mpanao lalàna mahafantatra an'izay. Hatramin'ny voalohany izy tsy nilaza mihitsiny hoe manohana ny Hera Joanary dia amin'izao izy tamin'iny izy zany vao niteny hoe manohana anazy amin'izay dia mahasamy hafa anazy fotsiny i raha Valomanana tsy amperinasa fa izy amperinasa.
miteny lalàna tsy fantatra izany izay tokony izina hoe hiala izy na misy fialany herinaratra mampianina na tsisy. Aloha mety tsy hitondra satria ny tena marina hoe manohana fotsiny izy fa tsy hoe izy zany tsy hoe miditra biady fa manohana izy dia mba mananenivony izy. Raha ny tena marina aloha izy zany tsy tokony hanao ireny fa tokony hoe navelana andeha fotsiny ilay izy zany. Fahitako an'iny zay tsy fandikan-dalàna reny amiko aloha dia fandikan-dalàna reny satria tsy tokony hanohana kandida ny olona filohana teteza mihitsy zany ary zay efa voalaza. Mazava ho azy tokony hitarika amin'ny disqualification ny herinaratra mampianina ny zavatra iny. Momba an'iny aloha dia hitako hoe tsy mety angamba ilay izy amin'ny lafa ray nefa ny amin'ny olona malagasy manana ny safidy anazy dia manana soa ihany koa izy anohana ny olona izay tamin'ny fa hoe mampety anazy. Fiko zareo ihany sady herinaratra mampianina no RTGV ngereo mitovy ihany. Mitovy ihany ireo ny ray ihany ny ray fa mba manaova zamody miady fotsiny. Izy ihany ny ao ambadikako. Tsy mety ilay izy aloha e. Satria tokony en tant que mbola miteteza mity izy dia tokony tsy hanohana an'izany izy zany. Tokony ho neutre izy. Tokony ho izy aloha. Tokony ho disqualifiena ihany izy. Tsy dia mety ireny aloha amiko zany tsy haiko aloha zay. Izay moa zany ny hevitry orom-pirenena manoloana ny vaovao izay nitranga tamin'ny faran'ny herinandro teo fa nohizantsika izay vaovao izay dia mahakasika ny raharaham-pirenena efa nahazoana fanamarihana maro sy faneho-kevitra ny momba ny raharan'ny Madagasikara izay nataon'ireo vahiny samihafa tao iren'ny fifidianana filoham-pirenena dingana voalohany farany teo. Nikendry manokana n'ireo kandida enina ao anatin'ny collectif des candidats ireo vahiny diaspora africaine tsy Europe izay nanara-maso ny fifidianana teto Madagasikara. Raha tsy hivona dia mitaky ny fanafoanana ny fifidianana 2020 ny volana oktobra lasa teo ny collectif des candidats. Rahantsika ny antsaipiriany makasika izay vaovao izay. Tsy nijanona fotsiny ihany amin'ny tatitra sy ny fanaraha-mason'ny fifidianana ireo diaspora africaine avy atsy Europa ireto fa dia nitondra ny heviny ihany koa manoloana ny raharaha eto Madagasikara. Ekena fa misy ny lesoka avy amin'ireo kandida enina ireo saingina ny fomba fiantson'ireto vahiny ireto ny malagasy ireo azy hoe mampalahelo dia efa manimba ny sofina. Raha ny asa izay tanterahan'ireo mpanara-maso ireo araky ny lalàna dia mijery ny vizotra ny fifidianana fotsiny ihany ary manao ny tatitra. Voalazan'ireo mpanara-maso vahiny ireto ny maraina teo fa mety tarika korotana amin'ny asa izay efa vitan'ny senita ny fangatahan'izy ireo ny fanafoanana ny fifidianana natao teo. Mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine, présente à Madagascar depuis le 10 octobre 2013, s'insurge contre cette attitude de la dite coalition. D'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine condamne avec la dernière énergie cette attitude qui est antidémocratique, anti-républicaine et anticonstitutionnelle. Naperaka ireto mpanara-maso vahiny ireto ihany koa fa tsy maintsy ataon'ny senita ny fizarana n'ireo kara-pifidianana tsy voazara ara-potoana. La Sénite d'afficher les listes électorales bien avant le jour du scrutin, ce qui est conforme aux principes électoraux internationaux. Notre mission demande à la Sénite d'afficher les résultats devant la grande majorité des bureaux de vote afin d'annuler toute éventualité de manipulation des résultats sortis des urnes avant leur proclamation officielle. Amin'ny lafiny iray raha ny fomba fiteny sy ny fanehoan-kevitra ireto vahiny ireto toy ny milaza ny tenany ho manam-pahefana eto Madagasikara avokoa ireo teratany vahiny izay tonga teto Madagasikara. Zay ny mahakasika an'iny vaovao iny fa raha ny fantatra moa androany dia nisy ny fihaonan'ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy ny avy amin'ireo Irak ny SADC. Raha ny fantatra dia Andriamatoa Leonardo Simão sy Joaquim Chissano no anisan'ny nihaona tamin'ny filohan'ny tetezamita nanomboka tamin'ny folora tetsy amin'ny lapam-panjakana tetsy Ambotsorohitra. Fa mikasika izay vaovao ara-politika izay dia fitandroany ny filakevim-pireneny ny Ray aman-dreny ara-drazana namarana izy ireo ary fa lasa fitaovana politika fotsiny ihany izy ireo ary adiny ny mpitondra nisy mpitantana teto amin'ny firenena ny nametraka azy ireo tamin'ny toerany. Iroso kokoa andray anjara amin'ny fampihavanana miainga ny fotony ireo Ray aman-dreny ara-drazana ireo. Ny minisitry ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana izay nanamafy afa tokony nisy ny volavolan-dalam-panorenana avy amin'izy ireo ka atolotra hovidiana. Rahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Taorian'ny telo andro nanaovan'ireo Ray aman-dreny ara-drazana fihaonam-be tetsy Ambohipo dia nijoro nilaza ny zava-misy izy ireo.
tao anatin'ny fotoana fohy dia vakoka no nametrahany ny mpitondra azy ireo ary fitaovana politika ihany koa ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra sy tsodrano ireo kandida. Very ny asana ray aman-dreny azy manoloana ireo vonona ny andrainy andraiky ny ray aman-dreny ara-drazana ka hitarika ny fampihavanana miainga eny fotony ary mbola isy ny fioram-be-pirenena ho toto-saina ahafahana mijery ny fikarakarana io fampihavanana io. Tokony ho tompona andraikitra voalohany amin'ny fampihavanam-pirenena ny ray aman-dreny ara-drazana ary tsy maintsy manomboka avy any amin'ny foko tsirairay izany. Ny ray aman-dreny ara-drazana no mpandamina ny tsara ary mampihavana. Tokony tsy hijery fotsiny zava-misy ankehitriny ny ray aman-dreny ara-drazana, mila firaisan-kina nefa izany. Ho an'ny ministry ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana izay nanatrika ny fotoana nanazava fa manana ny toerana eto amin'ny firenena ireo ray aman-dreny ireo. Mahalala kokoa ny zava-manjony malagasy ny fotony izy ireo ka tokony apetraka amin'ny toerany. Noho izany dia nanambara ny ministry ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana fa tsy maintsy isy ny fifidianana lalam-panorenana raha toa ka misy ny mpitondra vaovao. Noho izany anjara andraikitra izy ireo no mitondra ny volavolan'ny dalam-panorenana izay ho zavidiny ny vahoaka. Fototra marina zany ity firenena malagasy ity. Dikan'izay dia mazava sy maintsy misy ny resaka fizerena amin'izany constitution zany ny akamoron'ireo kandida efa jery an'izay daholo aby. Dikan'izay dia sotra hoe isika ray aman-dreny ara-drazana ihany koa zany andeha iangaviana ho tafiditra anatin'izay fototra vaovao zay mba hahafahany ny vahoaka malagasy manana ny mahizy azy araky manana ny fototra mahizy azy. Raha tsy ivona dia vondrona na fikambanana na androm-panjakana izay efa miisa telo no efa niketrika ny siny ny fampihavanana, anisan'izany ny FFM, ny FFKM ary ny ray aman-dreny ara-drazana indray izao. Raha ireo roa voalohany ireo no resahana dia tsy hita hatramin'izao ny vokatra azo tsapahitanana. Maroso indray ny ray aman-dreny ara-drazana andrasana izay ho vokany. Tontolony tsy fandriampahalemana kosa indray ny zomasy sabotsy farany teo gidragidra ny tao imanja. Manjaka ny tsy fandriampahalemana ny antoerana miroro andro manala ihany koa ny mponina noho ny tsy fahafahana manao na inona malona ireo dahalo mpangalatromby. Tsy manohitra azy ireo ny mpitandron'ny filaminana sy ny kalona noho ny tsy fahampiny ny fitaovam-piadiana. Fanadihadiana mahakasika izay arahana amin'ny Niando Randrenarsoa. Dahalo maherin'ny 10 lanona nafika atao amin'ny distrikany Manja ny somafarany teo. Niezaky ny anoatra ny mpitandron'ny filaminana sy ireo kalony, saingy tsy nahalafo ireo jiolahy, vokany. Kalony 4 no maty ary mpitandron'ny filaminana 2 no tsy hita popoka ankehitriny noho ny fifanjevona tamin'ireo dahalo. Mpandraharaha iray hafa ihany koa no maty rehefa niezaka ny aron'ny fanana noropain'ireo dahalo. Ireo dahalo ireo zany dia isan'ny tena manao menansy na manao karazana fampitahorana zany ho an'ny mpanjaraha ho an'ny mpiompiomby zany. Tamin'ny sabotsy indray misy mpanjaraha tao amin'ny distrikany Manja zany tao amin'ny commune Manja nidiran'ny Jiolahy ny tao an-tranony dia karazana nanao fampitahorana zany ireo Jiolahy ireo hoe meo ny volanay. Dia niteny moa le mpanjaraha hoe zao tsisy vola ho izy. Dia nilaza mbola hiverina ma ireo Jiolahy ireo zany hoe rapitrony igny ny alahady teo maly zany. Aminay ato manjaiky ny dahalo manjaiky ny vakitragno vonoagn'olo falatsaomby. Tsy vao izao ny nisina fanafiana tany Manja fantatra fa borao-pifidianana 3 no voatifitra tamin'ny fotoam-pifidianana ka tsy nahafahany ireo mpifidina natrimasy ny fanisambato. Misy bureau de vote 3 tena azo zany tsy nazahoana vokatsy satria ny olona tebotebo amin'le dahalo zany dia tena tsy nahazo résultat mihitsy teo ary le olona teo tsy afaka nifidy noho n'izay zavatra zay. Raha intelo isan-kerinandro ny fanafian-dahalo tany an-toerana volana Vitsy zay. Niaina ho indray isam-bolana izany rehefa napetraky ny komina ambony vohitra Manja ny rafitra misy ireo kalony mba hanampy ireo mpitandron'ny filaminana. Le kolonna zany dia andromasom-pokon'olona nalaina tao amin'ny komina izay fantatra fa naherihery setra na tafiditra tao anatin'izany asa zany no angonina no amena andraikitra hitandro an'le filaminana andray mandeha. Raha mbo mandeha fandromasom-pokon'olona zany mandeha 100 na 20 ny ray mandeha mitety faritra dia misy mpitandro filaminana miankadre an'izy regny mpitandro filaminana avy amin'ny gendarme zany 3 na 4 miankadre an'le kolony. Manao antsoavo an'ny mpitondra fanjakana mahefa arak'izany ny mponiny Manja ity distrika ity izay faritra sarodalana tsy afaka ifamezivezena loatra intsony.
fa olona 9 kosa no marary mafy amin'izao fotoana izao ary nampidirina amin'ny hôpitaly be ny Fenerivo Atsinanana nanomboka omaly vehivavy ny iray no maty io maraina io atao amin'ny hôpitaly tao Fenerivo Atsinanana trany antony moa dia ny fihinanana ny henan'ny requin iray izay azo ny mpanjono tao amin'ny fokotany Masoa sady kilao eo ny lanjan'io requin io ary saika olona tao an-tanàna no maro anisa tamin'izany mampanahy ihany koa misy ny feo mandeha ankehitriny fa efa tonga ny Tomasina ny henan'ny requin voalaza fa nisy bozina io fanazavan'ny manam-pahafaina ray avy atsy Fenerivo Atsinanana no arahantsika. Io atanta io zany rehefa nizarazaraina tao amin'ny io moa zany ny tsaina namidina nataona fa nizarazaraina tao amin'ilay tanàna Masoa zany a dia narary daholo zany le olona nihinana an'io atanta io. Misy zany efa hospitalisé zany aty amin'ny CACRR ny Fenerivo zany efa misy 900 amin'izao sy amin'ny teny zao 900 no hospitalisé amin'ny CACRR ny Fenerivo dia ny any amin'ny hôpital ny CSB2 ny commune ny Ampasimbe koa zany efa misy koa. Dia misy koa zany ny any an-tanàna mbola marary ihany koa zany ny any an-tanàna fa tsy mety mandeha amin'ny hôpitaly. Le olona trapan'ilay zany ray zany maty dia le olona marary zany fitangan'ilay aretina zany somary inconscient zany zareo tsy dia tompony tena loatra zany fa ohatrany hoe mitapitapy zany verivery-saina. Izay zany fitangan'ilay aretina. Dia efa nisy zany ny fidinan'ny staff-ny région any an-toerana zany amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny solotenan'ny lehibe amin'ny tamina filaminana zany. Marary zany reo zany mbola marary misy marary mafy misy ny eo zany. Ny renseignement eno zany misy zany hoe fa lasany amin'ny tsenan'ny Tamatavy dia mbola manao ny moyen rehetrarehetra moa zany ny tompon'andraikitra tsokajy moa zany anakanana finanana anazy io satria izy nisy nizarazaraina zany nisy mitondra anakany an-Tamatavy. Noho izany araky ny vaovao azo avy any Tomasina dia manao antsoavy amin'ny vahoaka mba tsy hinana antsantsa any eo amin'ny tsena ny Valpinson akiriry bazary kely ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana. Fa tontolo ny vaovao ara-toekarena kosa indrindra moa mahakasika ny lalàna ampiasaina amin'ny 4 sy 2 lanitsy nasimpan-panovana ny lalàna feno teti-bola mpanjakana 4 sy 2 androany maraina tetsy amin'ny kongressy ny tetezamita tetsy Tsimbazaza. Ny zo mateo no efa naseho laninna ireto vondrona atao amin'ny kongressy ireto ny lalàna ity tsy tanteraka izany no ny avitsiny ny mpikambana tonga tao an-toerana. Ho an'ny androany manokana dia natratra 20 mahery ny isan'ny mpikambana ao amin'ny kongressy ny tezamita no tonga nandany ny volavolan-dalàna ity. Nina avokoa ny teti-bola natokana ho an'ny akamarony ny ministera ho an'ny VPDAT zany hoe ny prime ministre lefitra misahana ny fampandrosoana izay 12 miliara ariary teo aloha tsy misy afa-tsy 900 tapitrisa ariary izany amin'ity atao amin'ny taona ho avy io ny enatrany amin'ny Antsasamanila ihany koa ny any ministeran'ny ala sy ny tontolo iainana izay 13 miliara ariary lasa 30 miliara ariary any an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka 15 miliara ariary ary teo aloha dia lasa 13 miliara ariary ho an'ny ministeran'ny arenakibon'ny tany izay lasa ray faingo 4 miliara ariary. Fa tetsy amin'ny tsena Anosy kosa indray dia fandroana izao ny poiran'ny afo na may ny ampahany ny tsena atao Anosy tamin'ny ity indray mitoraka ity dia noho ny antony tsy mazava mpamigady enina no ravan'ny afo amin'ny ampahany na manontolo ny aliny asabotsy farany teo tokony ho tamin'ny 7 ora teo io no nisehon'izany arahantsika ny fanadidina ny rana tamin'ny Eaja Randrenatoandro sy ny Ando Randrenarsoa. Trano fivarotana roa ny tena vomafy. Enina ny voakasiky ny afo, mitetina hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny fahavoazana. Inona ny tena nipoiran'ny afo, tsy fantatra mazava io, saingy re fa tahaka ny misy tsy fifankazahoana eo amin'ny sampyvarotra eto. Ireo tsena ireo ihany no niandohan'ny afo ny 19 novambra 4 sy 2000. Nampirehitra ny ampahany betsaka tamin'ity tsena ity tamin'izany fotoana izany. Tsy fantatra kosa izay anton'ny afo no ireto tsena ireto tsy misy herinaratra. Zava-nisy zany efa lasa no daholo ny mpivarotra rehetra. Izay sécurité ihany zany ny tato anaty tsena. Izay moa zany misakafo ao dia nisy nidonaka kely zany tato dia mivonjeny dia nampandriana manaiky akakana zany dia niazo pombe. Mpamigady avokoa ireto lasibatry ny afo ireto. Pavillon 249 hatramin'ny 255 ireto mahireto. Vary, enta-madinika, menaka no amidin'izy ireo. Minitra vitsy tao aorian'ny fampandrenesana no tonga teny an-toerana ireo mpamonjy voiny. Ora iray no nifehezana ny afo mba tsy hiparitahany izany amin'ireo tranombarotra hafa. Manao antsoava amin'ny tompona ndraiky mpahefana ireto mpivarotra any an-toerana Antsahadoza ireto. Mangataka mpanao fanjakana zany zay ho an'ireto olona maitseny reto fa tena mampalahelo le izy tamin'ny
enina 19 novambra enina sy 4 arivo izy a efa mahitsena ohatran'izao nanampy fanjakana za fitanao hoe kely fotsiny napiny dia amin'izao ndray zany zay mba mangataka ao ampiny fanjakana fa efa hoe maibe zany le tsena dia mangataka amin'ireo candidat be tabe latsaka ho fidin'ireo koa zany zay. Nandritra ny firehetana tamin'ny alina sabotsy iny nisy trano fivarotana hafa tsy lavitra eo no nikasain'ny andian'olona maromaro vakiana raikitra ny fifanenjehana teo amin'ny mpitandro filaminana izay tonga ra-potoana teny ihany koa ka nahafahana ny sorika izany fanararotana izany tsy nisy ny voasambotra fa afaka nandositra ireo andian'olona ireo. Fanditragana lozam-pifamoivoizana iray kosa teo Ambohidahy ny asabotsy farany teo tokony tamin'ny 7 sasany alina fiara mitondra ny marika Peugeot iray sy fiara tsy mataho-dalana no nifatratra tamin'ny rindrina rehefa avy ny fandona ny fiarakaretsaka nijanona tao amoron-dalana tsy nisy ny ainana fohy saingy vadiny mpamily iray kosa no naratra mafy ary nentina tany amin'ny hopitaly raha ny fanadihadiana natao dia mamy ny iray tamin'ireo mpamily an'ireto fiara ireto ka nahatonga ny fifanjivona sy ny fifanenjehana teo amin'izy ireo ka izao ny afara tamin'ny fifandonan'ny fiara 3 izao nanangana ny voateny antoerana moa ny namana Ihaja Randrenatoandro. Le 4 riarina mamy dia fa lasa tsy ampolisy atsy ambony atsy moa izy zany fa ny sasany zany raha ny filazan'ny olona teto any dia hoe lasa noentina nandeha ohatrany hoe couple anankiroa izy zany tao anatin'le 4 dia le vehivavy anankiroa sy le lehilahy iray zany efa lasa. Fa olona telo kosa ny voatazo ny mpitandro ny filaminana vonjomaika tao amin'ny boribory tany fahadimy ny roa mpijery ary ny iray mpanendaka iray hafa naratra mafy tsy nahatsiaro tena ka nenjehana teny amin'ny hopitaly naterina teny amin'ny hopitaly Asira azafady ireo no vokatry ny lalao baolina kitra no tanterahana tetsy amin'ny kianjana tany Menabe Anosizatatsinanana voalohany ny asabotsy tolakandro farany teo ny faharesena moa teo amin'ny andaniny izay tsy zakany mpijery ny atombohany ny korotany izay ny afara tamin'ny ady totohondry ny mpikarakara sy ireo mpijery no ny fanandrina ihany koa tamin'izany fotoana nanararaotan'ny mpanendaka lalao pirahalaina ihany no an'ireo mpilalao izay nandao ny kianja na dia fifaninanana aza ho an'ireo mpikarakara sy ny mpijery. Fa feno 570 taona no nahatsiarovana ny famaranana ny ady lehibe voalohany arak'izany tsy mbia ho an-tsain'ny olona intsony izany daty izany amin'izao fotoana izao nandray anjara tamin'izany ady lehibe izany ny malagasy ary la Frantsa no notoanana. Nisy araka izany ny fametrahana voninkazo tetsy amin'ny Anjelimainty tetsy Anosy ho fahatsiarovana ireo malagasy nandray anjara tamin'izany ady lehibe izany fantatry ny maro amin'ny hoe ancien combattant fanadihadiany Nandrianina Rajanson no arahantsika. Fahatsiarovana ny fametrahana fitaovam-piadiana na ny armistice-ny ady lehibe voalohany izay naharesy any Allemagne ny datiny 1 Novambra. Tsy vitsy ny olona na ny mpianatra na tanora na olon-dehibe amin'izao fotoana izao no tsy mahafantatra intsony izany daty izany. Novambra tsy fantatra mihitsy tena tsy fantatra mihitsy. Ny izay zao tsy ho haiko zao zay. Tsy haiko. Tena mianatsy lohatsy azo. Tsy fantako mihitsy. Faran'ny ady lehibe voalohany. Manantantara lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena araka izany ny andro androany. Nandray anjara tamin'izany ady lehibe izany isika teto Madagasikara. Misy mandeha par compagnie, misy compagnie mandeha tongotra, misy compagnie mandeha roplanina, dia ireo no mandeha araka ny fibaikona azy. Dia misy manana tompona andraikitra avy ireo miaraka amin'ny mpitarika azy. Ao ny mandeha tongotra, ny atao hoe peloton, détachement peloton, dia ao ny mandeha soavaly, dia ao mandeha tomobile. Dia misy maty satria misy fandrika manao fandrika le miaramila, dia ireo le fahavalo manao fandrika izy asiany mine ozy ny filaza azy, piège mine, dia vao manitsaka an'iny dia mipoaka na mandeha tomobile azy dia mipoaka dia mirefotra dia maty, dia misy maty sahala amin'izay mifandeha. Tsy fantatra ny isa mazava fa raha tombatombanana zato amin'ireo ancien combattant 3 arivo eo no niverina tanindrazana izany hoe tsy maty fo amanaina tamin'iny ady lehibe voalohany iny. Misy araka izany ny vinavina nangana Tsangam-Bato eny Betongolo ho fahatsiarovana ireo mpiady tamin'ity ady lehibe voalohany ity. Tsy fantatra izy io satria no izy tikatra hoe tamin'ny frantsay moa no dia mba mangataka mba miandry sy mba fanampiana amin'ny frantsay io tsy zavatra kely hoe indray zany mba tombontsoa kely fa tsy misy zavatra hafa ary zahay tsy mangataka tsy miady fa tolorana.
Hatreto aloha mbola tsy misy mifandraisan'ny fitondranan-tanana ireo ancien combattant ireo fa raha ny fantatra ny ambassade de France no manome izay foiny. Mbola tsy nieritreritra ny anangana tahirin-kevitra mahakasika manokana ireo ancien combattant ireo kory zareo. Androany ary nisy ny fametraham-boninkazo toetsy amin'ny Anjely Mainty tetsy voan'ny rano Nanosy. Tontolo ara-panatanjahantena vaovao ray avy amin'ny filohan'ny fédération malagasy ny athlétisme io review dia nitondra fandresena indray zany isika malagasy tamin'ilay fifaninanana relais marathon international de Saint-Benoît natao tatsy amin'ny Nosy La Réunion. Fandresena inefatra ny sesy moa tamin'ity taona ity izay no azon'ny malagasy tao anatin'ny 2 ora sy 13 minitra sy 12 segondra no nanaovan'ny atleta izany fifanitsanana izany. Efatra ny 30 ireo ekipa nandray anjara, faharoa sy fahatelo La Réunion ary fahaefatra kosa ny solitena ny Nosy Maurice. Eo amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay ihany dia ela tsy hita teo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena irababan'i Christophe Michel eo amin'ny Ayady kickboxing miverina amin'ny sehatra maizy azy izy ankehitriny ary miantsy ady amin'ireo mahasa azy ny eto an-toerana any ivelany ihany koa moa izany. Betsaka ny anaram-boninahitra efa azony teo amin'ny sehatra ny kickboxing teo amin'izay sehatra iraisam-pirenena sy teto an-toerana izay arahantsika ny fanazavana. Dia ny tenako izany mbola vonona hiatrika hiady. Raha misy mangataka hiady vonona hidefy anazy zany dia mbola vonona hatramin'izao. Ary za tsy hiady fahatany koa aloha raha hoe mbola hoe gasy ny divako tsy manamaio anan'ilay gasy fa hitako zany le valeran'le bany kely gasy fa mbola ambany be tena tsy ampy. Tsy haiko hoe le mpanazatra veny tsy misy sa ry zalahy mbola tsy mahay mandray an'le fampianarana. Fa raha combat international sy combat de défi zany dia manao ny tenako. Tao anatin'izay taona maro zay moa zany dia ny 10 fois zany champion de Madagascar, 7 fois champion de l'Océan Indien, ny interclub moa zany France, Afrique, Madagascar, champion foana ny tenako ary ny vice champion du monde tany Iran iny. 50 combat zany zay mivitako aloha ny indray mandeha nresy tamin'ny famaranan'ny tompon-dakera tany iny. Arahantsika aorianan'ny fampahalalam-baovao zany hoe amin'ny fandarana cool sport ny Antsipriany sy ny Andindinina makasika iny vaovao ny rababany iny. Afahan'ny ekipazy Olivier Siengo izay tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ny taona 2022 nitondra ny Subaru no tafavoaka laharana voalohany tamin'ny rallye international de Madagascar andiany fa 430. Ratoka Jasinga kosa no voahositra ho tompon-dakan'ny Afrika ary Mateo no tompon-dakan'ny Madagasikara. Miarantsoa arahantsika ny fanazavana makasika izay. Nanjakazakany malagasy tamin'ny ankapobeny ny rallye international de Madagascar andiany fa 430 sady fidinany tompon-dakan'ny Afrika andiany fa 9 ihany koa no fidina ny tompon-dakan'ny Madagasikara andiany fa 5 farany. Malagasy avokoa ny laharana 5 voalohany tamin'ny 17 tavatody hatramin'ny farany fifaninanana. Ny ekipage ny Olivier Siengo izay tompon-dakan'ny Madagasikara tamin'ny taona 2022 izay nanamorony Subaru no tafavoaka laharana voalohany rehefa natafitany sedra manokana 20 mirefy 320 faingo 77 kilometatra tao anatin'ny fepitaona 2 ora sy 20 minitra ary 20 segondra. Laharana faharoa kosa Gigibon Snat tamin'ny tondra Nouveau 9 tara 10 minitra sy 17 tao aorianan'ny Olivier Siengo. Ary laharana fahatelo misy an'i Guillaume Sniv izay nanamorony Subaru 3 ora sy 2 minitra 20 segondra no nahavitany an'izay halaviran-dalan'izay. Anisan'ny nandrandra ny laharana fahatelo RB 5 tojolana izy efa natratra ny Jasing izy no namelan'i Guillaume Sniv tafapetraka teo amin'izay laharana fahatelo izay. Fa isan'ny nampiavaka ity andiany fa 430 ny rallye international de Madagascar ity ihany koa ny ady farany teo ampanamory roa avy any ivelany. Tsy izany fa ilay Ugandais Jas Mongata izay nitondra ny Subaru any Juda Cyril sy ilay Zambiana Jasi Singh izay isa roa monja moa nanasaraka azy teo amin'ny filarana ankapobeny ARC. Raha nitarika ny sabotsy maraina i Jas Mongata dia sendra olana saribahana izy ny atoandro ary dia voatery ny alan-daharana. Arak'izany dia mazava be ny lalan'ny Jasi ho an'ny fandresena tamin'ity ARC ity.
itsipanamory voaroapolo taona ty no ny sarotra ny anaram-boninahitra tompon-dakana Afrika. Raha eo amin'ny larana faharoa kosa ny misy an'i Jas Mangat, fahatelo i David Jean Carlo ary fahaefatra no ahitana ny Mohamed Essa. Vao voalohany amin'izao izay no tonga teto Madagasikara. Raha ny lalana dia saika mitovitovy amin'ny ihany Zambia ihany. Ary tena mahaliana tokoa. Nisy ihany ny olana kely nosedranay ny andro voalohany teo amin'ny super spécial. Androany dia nataonay izay nahatongavana. Taorian'ny alan'ny Jas Mangat andarana tsy dia afaka nandeha mafy loatra izay tamin'ity rally ity fa nandamina mba hiazonana ilay toerany voalohany. We managed, we know the end, and now we are the champions. We are very happy we have won. Faly dia faly izay na dia lavitra sy somary lafilafy ihany aza ny makaty Madagasikara fa ny tombony dia izao fandresena izao. Teny vaovao amin'ny lafiny ara-panatanjahanteny ihany koa topo-kilasy topo-vavy no etsika hamaranana ny fampahalalam-baovao tamin'ity ariva ity. Mame fotoana anao indray ny tenako amin'ny rahampitso.